aoka iara-mivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Tompo, sotranao zahay, fa fantatrao dia fantatrao ny fahatranay amin'izay afitsoko ny ota mangeja sy mambabo anay, ary ny hanafaka anay amin'izany fahatrana lalina vokatry ny fahotana izany no anekenao hitondra ny fahorianay rehetra, ka nidirana ohatra amin'ny fahafatesana aza mba hanananay ny fiaina, ary tsy hanesorona ny fahatrana ihany fa ahatonga anay hanan-karena ao amin'ny fanjakanao amin'ny tanitra. E momba anay ry fanahy masina, maro tsy hanarianay izany zava-tsoa izany, fa hitehirizana izany amin'ny fiainanay isanandro. Amin'ny finoana sy ny fahatokinan Jesosy, ilay maty ho anay sy mitsangana ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra amin'izao alahady fahatelo alohan'ny Pasika izao, fotoana izay iantsoan'ny tenin'Andriamanitra antsika handiny tena lalina ny amin'ny fahotantsika sy hatoky ny asa lehibe izay nataon'i Jesosy mba hananatsika ny tena fiaina. Fa miaraka amin'izany fanomezan-tsoa sy lehibe tokoa izany dia ny safidy ny ety amin'ny efelema Ambomandroso Atsinanana ato anatin'ny fileovana Ambomandroso Gara hanokanana araka ny fomba ny fiangonana Loterana Malagasy ny trano sekoly vaovao. Raha ny fampianarana izay atolotra sy ampitainay hatrany dia ilaza sy ampafantatra ny fiangonana fa tsy mba natao fotoam-pifalia ny 40 andro mialohan'ny Pasika, ary isan'izany ity alahady fahatelo alohan'ny Pasika ity. Tsy diso arak'izay heveriny maro azy ny fampiasan'ny fiangonana Katolika Apostolika Romanina ny amin'ny atao hoe carême, na dia misy izay mety tsy ho eketsika ny ao anatin'izany. Ary izany no ilazany fa tsy mba natao fotoam-pifaliana ny vaninandro toy izao. Noho ny fahateren'ny diary moa eo tanterahantsika nohany ihany ny fanokanana ity trano sekoly vaovao eto Ambomandroso Atsinanana ity. Arak'izany ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika dia alaina avy eo amin'ny filazantsara-masina araka ny Jamona 9 ny 420 ka hatramin'ny 9 filazantsara-masina araka ny Jamona 9 ny 420 ka hatramin'ny 9 Jamona 9 420 ka hatramin'ny 9 vakina toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa no nihitany vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianana dia niorana sambokely izy ka nakany Kapernaomy hitady an'i Jesosy. Ary rehefa nahita azy teny ampitany ranomasina izy dia hoy izy taminy, Rabi, ovina ny tonga teto ianao. Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo ny famantarana
fa noho ny hinananareo ny mofo ka voky. Aza miasa hahazo hanina mety ho levo, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay omeny zanak'olona anareo. Fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase, dia hoy ireo taminy: inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izao no asan'Andriamanitra, dia ninonareo izay ny rahy. Dia hoy ireo taminy: inona ary ny famantarana ataonao mba ho hitanay ka inoanay ianao? Ianao moa no inona moa no asa ataonao? Nirazantsika ny inona no manatany anefitra, araka ny voasoratra hoe mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hohanina. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko no nanome anareo ny tena mofo avy tany an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay nidina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy: Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy: izao ny mofonay, izay manatona ahy tsy mba honona, ary izay mino ahy tsy mba angetaeta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ianareo nefa tsy mino. Iray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jesosy manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Jesosy manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ny hita sy fantatra dia mahafinaritra antsika olombelona mpanota ny mitady ny fiainana, fa midongy tsy mandray ny tena fiainana. Tsy mety amintsika amin'ny mahampanotantsika ny mandray izay atolotra, fa mahafinaritra antsika ny misasatra dia mifaly amin'ny vokatry ny fisasarantsika. Vokany tena sarotra amin'izay ahitany maro azy ny fiainana ny finoana. Tena sarotra, kanefa io fiainana ny finoana io no azahoana sy ananana ary aretana amin'izay tena fiainana maro. Dia izay lazana hoe Jesosy manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Arak'izay lazain'ny perikopa anjarantsika dia mitady an Jesosy ny olona, satria mahalala fa izy dia mpamahaolana. Manome sakafo raha noana, manome lamba raha mangatsika, manome asa raha tsy misy asa atao, manasitrana raha marary, manome izay laina. Ary dia izay ihany no hitadiavan'ny olona an Jesosy.
marina ny maro amintsika izao azy. Efa aliry rehefa mijoro vavolombelona ka manao hoe narary aho, saika tsy sitrana. Fa izao nanatona an' Jesosy hivavaka mba ho sitrana. Ary zay aho dia mijanona eo. Fa izany indrindra no ahitsiny Jesosy eto. Tsy mety ny mitady an Jesosy mba ho afa-pahasahiranana fotsiny. Diso tanteraka izany. Tsy azo ekena itsany. Fa izao nolazany Jesosy azy. Zay kendrena indrindra dia ny hanananao finoana marina. Fa lazain'izao tenin'Andriamanitra izao fa na dia efa nolazaina tamin'ny olona matetika azy, na dia efa mahita an Jesosy azy izy, dia tsy mino hoy izy, nefa tsy mino ianareo. Ity fahamafisam-pon'ny tsy finoana ity no olana. Ny olona dia mitady izay hahafa-po azy, fa Jesosy te hanome azy finoana sy fiainana marina. Tena maro no diso hevitra, ka rehefa mihinana sy misotro, rehefa mitafy, dia izay no atao hoe fiainana. Fa eto indrindra no ilazany Jesosy mazava fa tsy izany velively no fiainana. Misy tokoa olona izay rehefa mahita mofo sy kafe izy dia faly. Dia tsy mampaninona azy ny sisa rehetra. Efa nina mofo, efa nisotro kafe, ampy zay. Ary misy olona tsy te hisahirana mihoatra noho izay. Mahita kafe sy mofo, teboka. Ireny dia tondroin' Jesosy mazava tsara eto. Tsy tena fiainana, mihinana ihany fa tsy tena fiainana. Misy ndray olona izay tsy afa-pony kafe sy mofo aloha, fa mba mitady vary sy laoka. Ary mijaly mihitsy ny saina maneriteriny rehefa tonga ny fahavaratra ka tsy misy vary sy laoka. Fa dira novana mihitsy rehefa tsy mba mihina-kena. Ary ny sasany azo dia milaza tsy mba ohatran'izay olona. Fiza nilaza taminareo fa mihina-kena ny maha-olona. Fa izany hoe verany maro azy, dia rehefa mahazo izy dia afa-po. Ny sasany ray navoky atenda, mihinana matsiro tahaka ninona azy, dia mbola tsy afa-po. Fa tsy sakafo ihany no zavatra aminy, fa mila manana trano tsara tarehy, mila manana fitafiana mendrika. Fa raha lazaina amin'ny teny ray-bava, na zay mitady mofo sy kafe, na zay mitady vary sy laoka, na zay te hanana trano soa be, na zay hanana fitafiana mendrika, zao samy momba ity nofo mpanota ity daholo izy rehetra. Izany lazainy Jesosy eto. Aza misahirana hitady zay afinaritra n'ity nofonao miaraka amin'ny fahotana ty. Aza misahirana mitady an'izany fotsiny. Eto dia mariny. Fa ny kateny diso nilazana hoe hoy Jesosy, aza miraharaha zay mofo
zay vary sy laoka ary zay trano sy fitafinany diso zany tsy miteneny zany fa hoy izy aza izany ihany no andaninareo ny fotoananareo sy ny eritreritrareo fa tsy izany no atao hoe fiainana ny zavatra hafa ny sasany mihoatra noho izany tokoa ny tadiavina mihoatra noho izany tokoa no ilaina ary dia azo lazaina fa efa niaino izay lazainy eo abolana toko faefatra ny andininy fahafito izy ka manao hoe mahazo fa enreny elona n'io ny fanananao rehetra hamidy fahalalana tsara eo abolana toko faefatra andininy fahafito ity zany dia tsy izay momba ny vatana ihany fa izay momba ny saina koa izay kendrena hitombona hivelarana ara-pahalalana ka tsy izay ahafahana mamaky teny sy manoratra ihany tsy izay ahafahana manao sonia mba ahafahana manana petrabola any amin'ireo toerana fanaovana petrabola ihany na otiva zany na sekama zany na banky zany zay ataonareo tsy manino tsy zany ihany fa izay tombona sy isondrotana mandrakariva ara-pahalalana ary zany zao ikelezantsika aina manorina sekoly ety fa tsy hoe mandefa ny izy mitady sekoly any raha miverina makany roapolo taona lasitsika na ny mihoatra keliny zany dia mbola sahirantsika ny hoe aiza ny mampiana-janaka ary miverina any amin'ny telopolo taona lasa azy dia toy nitsy ny hoe verina ho zava-dehibe izany atao hoe mampiana-janaka izany ankehitriny dia isika mihitsy no misahirana dia ino fa manana sekoly eto tokotany ary zay antony ity fotoanan'io ity dia fanokanana ity sekolim-piangonana eto Ambomandrosoatsinanana ity amin'ny fanohizana zay efa natao ka hananana lakilasy vaovao fa amin'izany dia mbola lazainy Jesosy mazava tsara tsy izay momba ny sainao ihany no atao hoe fiaina ten'Andriamanitra dia mazava amin'ny dimy fanananao rehetra ka lanio hividianana fahalalana mariny zany izany no andaniam-bola hanaovana lakilasy izany no andaniam-bola hananana mpampianatra izany no andaniam-bola andoavana ekolazy izany no andaniam-bola hividianana ireo fitaovam-pianarana samihafa izao lazainy Jesosy mazava tsy izany no tena fiaina izy tsy manao hoe tsy ilainy zany ary raha tsy ilainy zany dia tsy mandany andro anokana n'izany ity ny filohan'ny fiangonana Loterana Malagasy fa ilainy zany fa hoy Jesosy misy zavatra mihoatra noho izay ilainy ny tenanao misy zavatra mihoatra zao ilainy ny sainao mbola ilainao amin'ny maha olombelonanao ity indrindra no aterin'i Jesosy amin'izao tenin'Andriamanitra izao ka nanitsihany ireo nanaraka azy hoe ianareo dia fatra-pitady famantarana ianareo dia tsy mahalala afa-tsy izay amana ny olonareo ankehitriny diso zany ny marina dia izao Andriamanitra rainareo raiko dia manome anareo mofo velona manome anareo tena sakafo manome anareo tena fiaina nahoana no ilaozanareo mihodina izany fanomezana izany zany no lazantsika teny am-pianohana hoe mahafinaritra antsika ny mitady fa
Tsy ataontsika ho zava-dehibe no hoe mandray ny fanomezan'Andriamanitra. Io anefa ny ventiny. Mandray ny fanomezan'Andriamanitra. Fa Jesosy manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ho anao indrindra no antony anomezana an' Jesosy. Ilay mofo velona nidina avy tany an-danitra. Ho anao indrindra no anolorana ny tena fiainana. Mba tsy hitadiavanao izay everinao ny fiainana ka ny sisy indro toloran'Andriamanitra ny tena fiainana ianao. Raha tsoroantsika amin'ity filazantsara ny Jaona ity any amin'ny toko 4 dia nisy ilay vehivavy Samaritana tonga atsaka. Nitenenan'i Jesosy. Dia faran'izy niteny hoe mba omeo ary aho izy toiko. Dia hoy Jesosy, izaho no rano velona. Fa eto dia tsy vehivavy anankiray fa olona maro no manontany ka manao hoe Tompo omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Omeo anay izany fiainana tsy manam-paharoa izany. Ary dia atolotra Jesosy izany ka hoy izy, izaho no mofo velona izay manatona ahy tsy mba honona ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Io indrindra no tolohin'i Jesosy mazava. Na mihina mofo ianao, honona. Na mihinam-bary tsara laoka ianao, honona. Raha mitafy tsara ianao, ho rovotra ihany. Na dia tsara ery nitson-drano ny mpivary damba, tsy ho rovo-damba rino, rovotra ihany io. Na dia tsara ery nitson-drano atao rovita alohan'ny ainy, efa tsy natao ateza e. Fa izany no anomezan'i Jesosy tsara lavitra, mihoatra no izay hitany masonao sy izay takatry ny sainao. Ary na dia homena ny fahalalana rehetra ambonin'ny tany azy, dia indro mbola tsy manana ny tsara sy ny mendrika indrindra ihany. Ka izany no ilazany ten'Andriamanitra eto hoe, hoy Jesosy, izaho no mofonaina izay manatona ahy tsy mba honona, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Ampy sady feno ny fiainana iarahana amin'ny Jesosy. Ampy sady feno ny fiainana izay atolotry Jesosy. Izany no nanekeny hijaly ho anao. Izany no nanekeny ho faty ho anao. Dia izay ahatonga anao manana ny tena fiainana mandrakizay. Ratsy ny tsy finoana, ratsy ny fisalasalana, ratsy ny fiankinana amin'izay hita maso ihany, ratsy ny fahatokiana izay mataro sy miserana ihany. Fa ny antso ny tenin'Andriamanitra anio dia izay iankinanao feno amin'ny Jesosy, izay atokianao feno amin'ny Jesosy. Hoy ny fitoroteny anankiray, ny toroteny maro. Vao hoe torimaso sambatra zay Jesosy, hoy ilay mpivavy. Dia fantatra fa mahay manome an'izany Jesosy. Tena mahay manome an'izany torimaso sambatra zany Jesosy. Fa noho tsy finoana, na dia miteny aza ny molony hoe mba omeo torimaso sambatra zay Jesosy, mifoha izy ny sasatra raha halina. Ny molony mba mirediredy eo, Jesosy omeo azy ao. Fa ny fony tsy matoky hoe mahay manome an'izany Jesosy, ary tena manome an'izany Jesosy. Ianesorana izany tsy finoana, izany fimenomenonana fahatany izany no itenena ny ten'Andriamanitra aminao anio hoe Jesosy manome fiainana ho an'izao tontolo izao, ho anao izany. Raha mino ahy ianao, hoy Jesosy,
tsy angetaeta intsony. Raha manatona ianao hoy Jesosy, tsy honona intsony. Lehibe ny fanomezana omeny Jesosy ianao. Marina fa tsy vonona eto amin'ny altarany roany ny tena sy ny ran'ny Jesosy. Fampahafantariny Jesosy ianao anefa ho anao no anolorany sy anomezana ny tena sy ny rany, mba ho tena fiainana ho anao tokoa izany, mba ho sambatra amin'izany fiainana izany tokoa ianao, fa tsy ilay sarotsarom-piainana na azo mofo sy kafe, ny nambary tsara loka, ny tafy mendrika sy miady, manatrano tsy mana-paharoa, fa ao amin'izay anananao an Jesosy, amin'izay atokianao an Jesosy, amin'izay ankinanao an Jesosy, anananao ny tena fiainana mandrakizay. Tsy mampangetaeta intsony, tsy mampanona intsony ny fiarahanao amin'ny Jesosy azo antoka. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra isanaka ny fanamasina, izay azy hatramin'ny talonindrindra ka ho mandrakizay. Fitsangana akaray sofitahiny. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.